Fifaliana ho ahy ny mpitandrina sy nofinoriana Ramborisona no miarahaba anareo rehetra izay manaraka ary koa omeny fandarana azo antoka fanavotana kosinina na aiza misy anareo. Fahasavan'Andriamanitra aneo amintsika rehetra, to tanteraka amintsika fikisana. Ny mpitandrina sy nofinoriana Ramborisona no miarahaba anareo zao ary mba voninahitry'Andriamanitra ny zavatra zay atao. Ny tenin'Andriamanitra no dinihina sy azavaina mba hanomana ny olona hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Amin'izany dia hivavaka tsika mba azo Andriamanitra manampy antsika. Saotra anao zay Andriamanitra famindramponao, saotra ny fiarovanao anay amin'ny ratsy, saotra menao sainy fahendrena ny ray niafatry ny teninao, ary rovana amin'ilay ratsy zay. Ka do anao ny dera, ho anao ny saotra voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Fahasaovana lehibe tokoa no azona manambara ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Ary ny lohahevitra na lohateny zay omena ankehitriny dia hoe iza no mandray ny fanamasina. Maro ny olona no mandray ny teny ao amin'ny lioka zay mahazatra ny olona tokoa. Lioka 2:20 dia mahazatra ny olona ty teny ao amin'ny andininy 3:10 ty, zay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha ianareo na dia ratsy aza malala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainky ava ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy. No iteny io dia mivavaka ny olona mangataka omeny fanamasa zay Andriamanitra mifona aminao zay mba azony amin'ny toron'Andriamanitra, azony amin'ny josy ny sisa. Raha ny tena marina, ty teny hoe mangataka ty tsy le mangataka mivantana io fa amin'ny alalan'ny finoana io fangatana io. Misy olona tsy tonga fibebahana dia mangataka, misy olona mbola ratsy toetra dia mangataka. Fangataka io mangataka fanamasina. Fa iza no mandray ny fanamasina? Raha dinihina aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 2:13. Efesianina 2:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombokasety tamin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Rehefa torina ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara ny famonjena ilay olona ka mino mandray tsara ny kapatra avy Andriamanitra momba ny famonjena amin'i Jesosy, ho fanamariana fa tonga zanak'Andriamanitra izy a, dia menazy ny fanamasa ho tombokase. Fanamariana fa tena zanak'Andriamanitra izy, olona nino izy. Zay ny fandehany. Manamarina an'izany Efesianina 2:4. Efesianina 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nanisina tombokase anareo amin'ny andro fanavotana. Fanamasina tombokase afatako hoe zanak'Andriamanitra ilay olona, olom-bovonjy ilay olona. Manamarina an'izany Andriamanitra araka ny teny amin'ny Galatianina 2:4. Maro ny olona no mangataka, tsisy fibebahana, tsy nisy finoana, dia raha raotiny devoly, dia devoly no miditra ao amin'ilay olona. Maka endrika fanamasa izy fa tsy fanamasa fa devoly. Mety ho gaga ngaminareo amin'izany ihany fa ho lazaina ihany fa vakitsika aloha ny Galatiana 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary satria zanaka ianareo dia ny rahan'Andriamanitra ampontsika amin'ny fanahiny zanany miantso hoe Abaray eo. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray, rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra ka nino tonga tamin'ny fibebahana marina, dia men'Andriamanitra azy ny fanamasa ho tombokase. Fanamarina fa zanak'Andriamanitra izy, tena olom-bovonjy izy. Maro ny olona no mangataka fanamasina no angatany, tsy malala ny filazantsara izy fa hoe mivavaka hoe mino fa hoe Jesosy mpamonjy. Dia mangataka izy satria hoe mba te hitory
de fitahany devoly devoly ny miditra ho aminy ao makaendriky ny fanamasina fa tsy tena fanamasina fa devoly tantara no resahako aminareo am'izany moa nisy vehivavy malagasy io ny tsy fahalalana natorony mpitandra de mangatamy fanamasina mangatamy fanamasina mpa omen'andriamanitra anareo fanamasina de mivavaky izy nangataka ny fanamasina tokoa araky ny torohevitry ngam-pitandrina maro am'izy ireo no nanao an'izay fa ty vehivavy anakiray ty ny fantatro nanomboka ny teny amy teny tsy fantatry izy tsisy malala le teny lazainy de ngam-pitandrina tena nandray fanamasina izy fa mifankahita moa zay de paster tena nandray fanamasina ahoana mipirofo fa nandray fanamasina ianao tena amy teny tsy fantatra fantaina apetrako aminao aloha de zao ianao hoe mbola moratezitra ihany tena mahagaga any paster fa za moratezitra raha vao misy olona manao zatra tsy mety de malahelo aho ary mitady ila ady am'le olona ary tsy fanamasina zany reka ahoana paster ke fa nyteny amy teny tsy fantatra zao no izy ara hoa mbavahanao de rehefa mivavaka de zao raha ianao miteny amy teny tsy fantatra de atao vaotsainao hoe miaraka ianao mandroaka za koa mandroaka hoe mifanaratsy de mivavaky izy mivadika tokoa ny lelany moka devoly am'izay tsika silo fa tsy fanamasina fa devoly amin'ny anaran' jesosy vandrety miala amy fanaratsy nandroaka izy araky ny zeny atao an-tsainy sy tao am-ponsy teo mivavany za koa nandroaka vadika tapoka le izy ny teny ratsy le izy izay no mora roanareo efa za efa naako ty olony tiako za mora roana taitra le raha mbato sy fa nyteny taminy roana de manoka amy anaran' jesosy tompo tsika zao ny roana fa de hoe hitanao nanaovako anao rehefa azoko anao any arina roay amin'ny anaran' jesosy fa tsy mana fahefana aminao ny tena ny teny tsy fanta tsy teoteotao foana fa nyroana fa raha nalefaky izy de avao novako na metraha tanana ahoana pastera ozy nafantaranao fa tsy fanamasina le izy kenao moratezitrako ianao mankala olonako ianao mitady iady aman'olonako fanamasina nga manao an'izany atadio tsara fa io fanahy io ny teny tsy fantatra keo misy dikany raha de nazavaiko azy ny teny Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany 4:12 nambarako tamin'ny anabavy ty teny ty amin'ny anaran' Jesosy 5:12 Korintiana voalohany 4:12 ato zany ihany koa ianareo raha fatrapaniry ny zava-panahy zay ampandroso ny fiangonana tadiavo indrindra kaoka zay miteny amy fiteny tsy fantatra mba hahay mandika teny ko de rotsay zany mangataky fandika teny ery amin'ny andininy manaraka Korintiana voalohany 4:12 ihany andininy 7:20 misy teny toy zao amin'ny anaran' Jesosy raha misy miteny amy fiteny tsy fantatra de avelao ho roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarahana ary avelao isy ray mandika teny raha misy olo miteny amy teny tsy fantatra zany ao fiangonana tsy mara miteny daholy faharoa mampifanarakarahana izy miteny zany de tsy maintsy misy mpandika teny tonga eo menin'Andriamanitra mpandika de andininy 20 fa raha tsy misy mpandika teny de aoko izy angina eo amin'ny fiangonana fa aoky teny amy tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy raha tsisy mpandika teny eo de aoko angina mialatsiny aho manao tantara aminareo tao Etats-Unis sy ao ny tantara nisy conférence lehibe nataon'ny fiangonana anakiray be mpiangona tonga tsy ombo ny toerana de nisy azavavy 4 taona teo ambaravarana nijoro teo mivavaka nandalo ny savant anakiray nijoro teo ambaravarana de teny rery tena manao kitotomy miogaoga fotsiny efa zavatra tokony hitadiavana hikaroana zavatra mba hitana fahalalana fahaizana fa eo de miogaoga fotsiny eo tapoka teo miteny le zazavavy io zazavavy io
ny teny amy teny latina tena gaga fo zao nanona ny anaran'le savant ataotsika hoe malatsina fa ataoko hoe Bernard ataotsika an'izay le anaran'le savant de miteny izy hoe Bernard tiako anao nandatsaka ny rahako anao aho ka hoany anao mbola tsy mino ahy ihany efa mato anao aho any am'izao fotoan'izao a raha mibebaky ianao a de raisiko ianao taitra le savant nijery an'le zazavavy le teny nataon'le zazavavy a teny latina de rehefa avy nyteny izy de nikitian'le savant le zazavavy azafady osy fantatrao ve ny teny nataonao teo eny tompoko osy inona ny teny nataonao mivavaka ozy a mba hahatonga olona maro bebaka indrindra ny savant mba hisy olona manam-pahaizana savant mba ino n'Andriamanitra mray bebaka tsy zany ny teny natao ozy izy le savant fa inona ny teny kosy ny teny amy teny latina anao ozy a de nanona ny anarako anao de nyteny hoe zaho nefa nandatsaka ny rahako anao nahoana anao ny tsy mino raha mibebaka anao de raisiko ndray sama tsy nytena zany zany ny teninao ozy rehefa nateny an'izay le zazavavy de nandoalika le savant de nifona tamin'Andriamanitra ny aiky nanomboka ateo a de lasa kristianina ity savant ity le teny tsy fantatra zany de tokony misy fandikany zay zany teny anakiray zay mba tiako mba ho fantatra anareo teto Madagasikara andray le anakiray ty vazaha anakiray tya norvégienne tonga teto Madagasikara izy tsy mahay teny malagasy izy fa mba te hivavaka mafy izy de nahen'olona mira ira-pivavahana mitovy amy feokira any amy zareo de niditra atao amle trano fivavahana izy teny amin'ny w farana izy mipetraka toroteny ny mandeha tsisy fantany na de akena aza ny toroteny satria teny malagasy rehefa nandeha ny hira feokira hainy de izy mihira amin'ny teniny ny malagasy ny teny amy teny malagasy rehefa vita ny hira de ho ny ampitandrina hoe aoka samy ifandimby mivavaka tsika zay moa ty amy fiangonana misy moa de mifandimby mivavaka de nandeha mifandimby mivavaka nisy vehivavy anakiray a ny teny tampoka amy teny tsisy malala teny tsy fantatra taitra ny mpiango rehetra dirany devoly zany na teny tsy fantatra nandeha le teny tsisy nanakotaba izy vita le teniny de nitsangana le vazaha fiteninay zany tompoko ozy ary zao ny nambarany vehivavy io le toroteny nataon'ny ampitandrina no naveriny fanamasina tamin'ny alalan'le vehivavy ho an'lay vazaha azon'le vazaha tsara le toroteny zay zany le teny tsy fantatra tsisy nalala fa le vahiny nasatria tamy teniny teny pirenena araka ny teny'Andriamanitra nykolontiana volony 400 ny andininy 8 ka hatramin'ny 110 manao amin'ny anaran'i Jesosy raha manao feo hafahafa ny trompetra izy no hiomana hiady de toy zany koa ianareo raha tsy mazava ny tena aloky ny vavanareo atao ahoana no fahafantarana zay lazainareo fa raha tsy zany de hiteny amy rivotra ianareo misy teny maro samy hafa eran'izao tontolo zao ka samy manana ny heviny avy koa raha tsy malala ny hevitry ny fiteny aho de ho vaka am'izay miteny azay miteny amy kosa de ho vaka zany hoe vahiny am'lay miteny teny pirenena zany io teny tsy fantatry io ary hitatsika tsara to amin'ny asapôstoly 2 de ny teny amy teny tsy fantatra rehefa latsamy fanamasina re olona nino tamin'ny andron'ny apôstoly zao mbola zary andininy fahaefatra ka jantsika hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary samy fiain'ny fanamasina izy rehetra ka dia ny teny tamy fiteny maro samy hafa araky ny nampitenany fanamasina azy ary nisy jiosy mpivavaka tsara ny toetra tany Jerosalema
avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra mba amin'ny ambany lanitra. Noho ny re zany feo zany de niangona ny olona maro ka very-kevitra fa samy nare azy ireo ny teny amin'ny fiteniny avy izy rehetra. De talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galaliana va ireo rehetra miteny reo, ko nahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy zay nahabiantsika. Teny amin'ny fiteny pirenena izy reo. Vakitsika ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika amby folo. Dia partianina sy medianina sy elamita ary ponina any Mesopotamia sy Jody sy Kapadoki sy Pontou sy Asie sy Frigy sy Pamphylie sy Egypte sy ny tany Libia zay manodidina any Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita ko kretanina sy arabo, koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe amin'Andriamanitra. Ka reo olona miteny amin'ny teny tsy fantatry eo, tian'Andriamanitra andray le hafatra. Salam'izany tamin'ny Cornely io miteny amin'ny teny fantatry, teny zay fantany zany io. Salam'izany reo olona miteny teny fantatry amin'ny Baiboly reo tsy hoe akory teny tsisy mahalala fa mahafantatra tsara. Zay zany ny teny hoe raha dinihina hoe tsy teny tsony aho hoe araky le teny zay ny vokateny hoe ka iza ny mandray ny fanamasina. Ka le olona mandray ny fanamasina zany a rahatsika iverentsika ndray mandehana amin'ny Galatiana toko fahaefatra. Galatiana toko fahaefatra andininy fahaenina ny anaran'i Jesosy satria zanaky anareo de ny ran'Andriamanitra ampotsika mifanany zana miantso hoe Aba io. Le olona tonga zanak'Andriamanitra zany mandray ny fanamasina. Jereo nareo rehefa nitorian'ny apôstôly Paoly, apôstôly Petera ny teny Cornely menakavy araky mboalaza amin'ny asa apôstôly toko 10, tsy nangataka amin'ny fanamasina izy reo a, tsy nangataka amin'ny fanamasina izy fa nitoriana. Ary zao ny tenin-Andriamanitra ary amin'ny asa apôstôly toko 10 rehefa nitory ny apôstôly Petera vakitsika manomboka amin'ny andininy 7:30 ka ataotsika hatramin'ny andininy 9:70. Ary izakay no vavolombelon'ny zavatra rehetra zay nataony, zany nataony Jesosy zany, tory nataony tandro Cornely Petera miteny tany amin'ny tany jiosy sy tany Jerosalema. Izy de novonoina mba nakantony tamin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo. Mazava tsara ny teny eto hoe nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony maromarona, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona zay no tendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay zay miara ny hinina sy ny sotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny overina sy ny maty. Izy no ambarany mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoany zay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza zany teny zany Petera de nilatsaka tamy zay rehetra nandreny teny ny fanamasina, atalanjona ny mino isan'ny voafora zay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentrisy koa ny fanomezana de ny fanamasina. Jereo tsika tsara eto fa fanomezana ny fanamasina. Ary efa teny lazain'ny apôstôly Petera koa io tary amin'ny asa apôstôly toko 2 fa fanomezana hoe mbeban. Jereo nge teny andininy fa asa apôstôly toko 2 andininy 7:30. Ary Petera tamy beba aloka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anao rehetra mba azo famelan'ny lokareo. Ary anareo andray ny fanomezana de ny fanomasina. Fanomezana ho an'izay mino tonga zanak'Andriamanitra ny fanamasina. De zay mbola aza eto amin'ty asa apôstôly toko 10 ty ny andininy 5:70 hoe ary talanjona ny mino isan'ny voafora zay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentisa koa ny fanomezana de ny fanamasina. Satria nahoana fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny
tsy fantatra sy nankalazan'andriamanitra izy. Jereo tsara eto fa fanamasina zany de omena fanomezana ho an'ny olona zay mihitsy tonga zanak'andriamanitra. Fa tsy hoe akory hoe menamena fotsiny ary ho an'zay le izy tena tonga zanak'andriamanitra le izy. Zay no nadisany hoe misy mangataka. Ny apôstôly Paoly de tonga tany Efesosy, volazany amin'ny asa apôstôly 7:20. De zao mbolaza manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fafito anaran Jesosy. Asa apôstôly 7:20. Ary raha mbola tany Korinto Apôlosy de nitety hitany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. De nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa ndraisinareo va ny fanamasina vonino ianareo, fa reo nanao taminy hoe tsy renay akory fa nomena ny fanamasina. Tsy malala zany reo latany Efesosy fa hoe nomena zany fanamasina zany. Andiny fahatelo, aroy Paoly taminy, ho amin'ino ary no nanaovana batisa anareo? De hoy reo ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona anao batisa amin'ny fibebahana ka laza tamin'ny olona sino zay ho avy manaraka azy de Jesosy. Jesosy zany ampanao batisa amin'ny fanamasina, lazainy Jaona ampanao batisa. Ary raha nare izany izy de natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny baiboly katôlika de voalaza hoe ny andiny fahadimy io dony amin'ny baiboly katôlika hoe raka nare izany izy ireo de nangataka atao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zany hoe nangataka batisa amin'ny fanamasina satria Jesosy mpanao batisa amin'ny fanamasina de nangataka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. De ahoana ny natao? Raha nahare izany reo de nangataka mba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahany Paoly tanina izy de nilatsaka taminy ny fanamasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Eto ndray zany ny apôstôly ndray no mivavaka, apôstôly Paoly mivavaka ho andreo olondreo de nandray ny fanamasina izy. De tahaka an'izany koa amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo. Toy zany koa amin'ny asa apôstôly toko fahavalo, le olona tany Samaria nataon'ny Filipo batisa. Zao mivolaza asa apôstôly toko fahavalo, ny andininy 12 ka hatramin'ny 13 aloha vatisika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nino any Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy reo de natao batisa aby koa nalana vavy tany Samario. Ary Simona koa, Simona mpitana ody zany, nino ary rehefa natao batisa izy de nanaraka any Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe zay natao. Ty Simona ty mpanao ody de nampilagaga ny olona mihitsy araka mivolaza eo amin'ny andininy 12 hoe ary neno azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Kanefa rehefa nahita ny nandray filazantsara izy de izy ndray gaka. De baketsika ny toany, andininy 14 no midina. Anoho ny reniny apôstôly tany Jerosalema fa Simona fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra de naniraka any Petera sy Jaona izy akany aminy. No nitafidina tany izy roa lahy de nivavaka ho an'ny olona mba handraisany fanamasina. Reo olona vita batisa reo koa zany tsy mbola nandray ny fanamasina satria naona tsy nitorina taminy zany fanamasina fa batisa amin'ny fibebana ihany nitorina taminy. Ny andininy 14, fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia ray akory aza fa natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra tanina taminy ka dia nandray ny fanamasina ireo. Aoka anefa fantatsika fa tsy rehetra mametra tanina rehetra de ahatonga ny olona mandray ny fanamasina tsia. Fola tahaka andreo apôstôly, raha olona tany amin'ny apôstôly Paoly zao de apôstôly Petera sy Jaona feno ny fanamasina reo nametra tanana. Sao de misy olona hoe ao metrahako tany reo mandray fanamasina, mety ho devolony ao aminy ao fondrany devolony eo nareo. Mila mitandrina mihitsy. Zay zany de manoro hevitra an'ilay hoe mbeba araka le tenin'ny Petera, beba nareo. Aoka samy atao batisa amin'ny atao batisa anaran'i Jesosy, zany atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina ary nareo andray ny fanomezana
de mifanamasina. Mazava tsara io tenin'ny apôstôly Petera io, minarany Jesosy hoe aroy Petera tamy mibeba, anao ka samby atao batisy amin'ny anaran'i Jesosy ianareo mba azo famelana ny heliko areo, areo andray mifamesa de mifanamasina. Zany hoe atao batisy amin'ny finonany amin'ny Jesosy. Kanefa raha atao batisy de atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Satria nahoana Jesosy efa niteny lanitra sy ny tany ho levona fa niteniko tsy mba levona. De onakozy izy toriny finazany tsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisy vonjena, ary mampianara ny olona rehetra zay misy atao batisy no vonjena, manao batisy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina, mampianara azy araka rehetra nandidiko anareo. Mazava de mazava ny teny fa ny olona zany tsy maintsy atao batisy araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Marka toko fa 9 Marka toko 9 andiny 12 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy tamy mandehanany am'izao tontolo zao ianareo ka mety hoe filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisy vonjena fa zay tsy mety mino no ilohana. Izy anefa manao batisy mpitandrina ny dekôna zay natao am'Baiboly zao Filipo zao dekôna de mpitandrina ny olona zany. Misy olona mantsy miteny hoe rehefa na olona tsotra aza de mahazo manao batisy tsy atompoko, tsy azo atao zany zana eo ny tantara fa olona mivady. De zay ndray any amin'ny ranomasina ndray hono izy tany amin'ny nanao batisy tieny nity de tany amin'ny ranomasina izy mivady rangahy nanao batisy any ramatoa nanao batisy any rangahy teny amin'ny ranomasina, tsy eny amin'ny ranomasina tompo fa any amin'ny ranomamy. Satria mantsy ny zanak'Isela atao batisy atao amin'ny ranomasina mena de zay nahatonga azy nanao an'izay. Le kandrana ny zanaky iny nanavatsava fotsiny, maina ny tany sokatra ny ranomasina de nanavatsava teo zareo. Fa raha manitara tantara ao amin'ny tantaran'ny Baiboly tsika Jana Paoly Batisa de am'izao ny rano Jordana. Ale tandapa raha mamaky ny asin'ny apôstôly toko fahavalo tsika, rehefa nitoriany apôstôly Filipo de diakona izy de zao mivolaza ao amin'ny asin'ny apôstôly toko fahavalo ny amin'le Filipo nanao batisa an'le tandapa de zao mivolaza asin'ny apôstôly toko fahavalo ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha nandeha teny an-dalana izy de tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa indro rano ka ina moa no sakanatsy tsy atao batisy. 7:30 ery ambany ary manao hoe de hoe Filipo, raha mino aby amin'ny fonao rehetra ianao de azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. 7:30 de nasainy najanona ny kalesy ary izy roa lahy dia nidina teo amin'ny ary izy roa lahy de Filipo sy ilay tandapa midina ao amin'ny rano de nataony batisa izy. Tsy loa tsara fa midina ao anaty rano ary dia satria nahoana batisa de manambara fahafatesana mialatsiny indrindra aloana toy zao tsika aloha. Ary rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izy roa lahy de nety ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tany amin'ny aleny izy sady faly. Tsy niteny amin'ny teny tsy fantatra kosa ty reka tandapa ty fa faly. Ary ny batisa de manambara fandevenana sy fitsanganana maty araka mivolaza ny Kolosiana, zay angamba no vatiko farany. Kolosiana toko 2 2:12 de manambara fa hoe alevona ao anaty rano le olona de voaka avao anaty rano samy hoe maty de nalevo satria niara-voma amin'i Jesosy niara-maty taminy de fona fa maty de alevona ao anaty rano asoka zany de voaka avao samy hoe tsangatamaty. Vakitsika ngeny Kolosiana toko 2 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy fa niara-nalevona taminy ianareo tamy batisy zay niaranao natsanga tamy koa ny fona ny as'Andriamanitra zay nanangana azy tamy maty. Ary ianareo zay efa maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforany nofonareo dia velomina niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany fahadisoantsika rehetra. Ny batisa zany de manambara hoe maty le olona ka de asoka anaty rano izy sahala hoe nalevona ary voaka aveo sahala hoe tsangatamaty. Manazava zany koa ny Romanina toko 9 andininy 4:3 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko 9:3 tsy fantatrareo fa na izy isika no efa natao batisy ho amin'ny Kristy Jesosy de natao batisy ho amin'ny fahafatesany, zany hoe niara-nalevona taminy. Koa niara-nalevona taminy
tamin'ny batisa ho amin'ny fampatesina isika mba ho tahaky nananganany Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehantsika ozy amin'ny fiainam-baovao. Ny atao batisa zany asoka ao anaty rano avy eo atsangana indray. Zay zany ny atao hoe raha dinitsika le teny iza ny mandray ny fanamasina de mazava tsara fa le olona zay nino marona de vita batisa satria Cornelio va vita batisa de nandray fanamasina, le tandapa vita batisa de nandray fanamasina, reo apôstôly nandray fanamasina, misy olo maro amin'ny baiboly ao le tandapa voaka vantana de nandray fanamasina faly. Le olona tonga zanak'Andriamanitra, le olona nino ka tonga fibebahana zay ny mandray fanamasina. Tsy angatana koa ny fanamasina fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra le olona fanamarena fa nino izy ary tonga zanak'Andriamanitra araky le voalaza tao amin'ny Efesianina tiako averiko tiako voalohany dimy telo ambin'ny folo de mandray fanamasina izy tombo-kaseny ma zanak'Andriamanitra azy. Efesianina tiako voalohany andiny telo ambin'ny folo minaran Jesosy ho amiko anareo rehefa renareo ny teny famarinana de filazantsara famonjenareo eny ao amiko anareo rehefa nino no nasina tombo-kaseny tamin'ny fanamasina araky ny tena-piasana ao am' Jesosy le olona. Zay natokany Galatianina toko faefatra andininy fahaenina manao hoe minaran Jesosy satria zanaky anareo de niran'Andriamanitra ompontsika mifanany zana miantso hoe abaray eo. De mifanamasina mena ny olona tonga zanak'Andriamanitra, mena ny olona zay nino ka tonga fa tamin'ny fibebahana ary menazy ny fanamasina marika tombo-kase fa tena nino izy, tena nandray ny hafatra izy, tonga zanak'Andriamanitra izy ary dia Andriamanitra mihitsy ny manamarina izany ao aminy. Tsy voatery teny amin'ny teny tsy fantatra fa miankina amin'ny zavatra miseho mahatonga azy teny amin'ny teny tsy fantatra. Andriamanitra mivoninahitra mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Saotra anao zay Andriamanitra famindram-ponao, saotra ny avitra namara teto, fahasavanao hiasa mahery mba ho tanteraka amin'ny tsiray avy ny fandraisa fanamasina amin'ny lalan'ny finoana, amin'ny lalan'ny fibebahana ka mahatonga ny tsiray avy ho tonga zanak'Andriamanitra. De ho anao ny dera ho anao saotra voninahitra Andriamanitra miara-Jesosy sy ny finoan-drany. Saotra Andriamanitra amen, alleluia. De manovo veloma firanitra indray tompoko fa sao Andriamanitra ho amintsika rehetra minaran Jesosy. Amen.